Tomponasy tompovavy anterina ny arabo mampirarintso antsika mianakavy amin'izao atoandro izao alarobia isika anio alarobia 7 novambra 2024 ny miara-manonja indray no miaraka aminao ka dia ankafaliana tanteraka no iarabanantsika na ianao eto Antananarivo na ianao manodidina na ianao any ampitan'ny ranomasina na ianao any amin'ny faritra dia nanterana ny arabo mampirarintso. Tsy azo atoloana ihany koa ny misaotra an'ilay naharo ny fitantanany sy ny fitahiany satria raha tsy izy dia tsy afaka ny resaka etontsika amin'ny alalan'ny feo moa zany sy ny sary ihany koa. Miara-manonja amin'ity fotoana ity dia mizara telo mazava tsara. Ny voalohany aloha zany dia iresakitsika vina anankiray tena goavana be mihitsy izay ao anatin'ny vina nasa vina izay ho tanterahan'ny kandida Ravalomanana Tojo rehefa ho lasa ben'ny tanàna Antananarivo izy. Inona moa izay ho resahantsika izay? Resaka fandriampahalemana satria dia izao tsy misy zavatra mandeha ao anatina fiarahamonina anankiray, ao anatina tanàna anankiray raha tsy mipetraka tsara ny fandriampahalemana. Ho resahantsika izay vina izay amin'ny fanombohan'ny fandarana eo. Aorianan'izay dia handray kandida anankiray isika, kandida ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara ao amin'ny commune Kadikely, tsy izy zany fa Andriamatoa Nirina Ramiadamahefa numéro 2 na larana faharoa zany larana hoetiny amin'io fifaninanana masina io. Ataontsika an'izay mihitsy fifaninanana masina ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Aorianan'izay amin'ny tapany farany raha tsy misy ny fiovana dia hiakatreto Andriamatoa Manuela. Izy tsy mahalala zany Manuel zany fa izy dia kandida mpanolontsaina ny tanàna eto Antananarivo renivohitra milatsaka eto izy ary manohana tsy misy fepetra ihany koa ny kandida ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara sy ny mpanohana rehetra firaisankina zany Ravalomanana Tojo dia Andriamatoa Mahefa zany Manuela, Andriamatoa Manuela no miakatreto amin'ny fizarana farany ka dia manasanao sady zay anaraka hatramin'ny farany izay fandarana izay. Ny resaka fandriampahalemana eto Antananarivo renivohitra dia milaza miara-mahitsitsika fa tena miorooro ianao vao hivoaka ny trano ianao dia efa miorooro. Miody ianao miorooro, inona ny zavatra mety hitranga any am-pandehanana any. Na any anaty elakelan-trano any io, na ety an-dalambe io, fa ao anatina boribory tany enina tompoko eto Antananarivo dia tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'izay tsy fisian'ny fandriampahaleman'izay kanefa dia renivohitra ny Madagasikara ilay antsoina hoe Antananarivo. Miorooro ary izay fioroorony izay dia misy fiantraikany tanteraka amin'ny seha-piariana sy amin'ny fiainan'ny olona. Misy fiantraikany inona? Fiantraikany ratsy. Noho izany dia tsy afaka jerena fotsiny fa tena atao vaindondra raha mihitsy ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra atao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ary io dia vina izay tafiditra tsara mihitsy amin'ny asa ho ataon'ny kandida Ravalomanana Tojo larana fahaefatra rehefa tonga amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna izy, toeran'ny ben'ny tanàna zany. Satria izany fandriampahalemana zany misy aloha zany ny tompon'andraikitra dia ny mpitandro filaminana, izay no asan'izay. Fa tsy vitan'izay fotsiny fa ho amafisina zany ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Izany hoe ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra rehefa Ravalomanana Tojo ny ben'ny tanàna eo dia mahazo antoka tsara zany ny mpitandro ny filaminana fa ho hatsaraina sy ho amafisina ary ho ampitomboana arak'izay tratra ny fiaraha-miasa, fiarahana miasa. Le izy tsy hoe ho an'ny ben'ny tanàna fotsiny io na hoe ampitandro filaminana fotsiny fa zay le tena zava-dehibe hoe fiaraha-miasa no azahoana vokatra eo amin'izay fandriampahaleman'izay. Amafisana izay fiaraha-miasa ary ho hatsaraina ho ampitomboana mihitsy eo zany ny ben'ny tanàna Ravalomanana Tojo rehefa tonga amin'ilay toerana izy dia eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Ankoatran'izay ao anatin'ny vilanasany ihany koa ametrahana ny fandriampahalemana dia tsy hoe fiaraha-miasa mpitandro ny filaminana ihany fa amin'ny maha-commune moa misy ny polisy munisipaly efa eo rafitra mipetraka eo dia amafisina ihany koa izay ho hatsaraina ihany koa izay antsointsika hoe sehatry ny polisy munisipaly izay zany mba hametrahana ny fandriampahalemana ho ampitomboana arak'izay tratra arak'izay eo am-pelantanana zany polisy munisipaly izany. Zany nefa tsy hoe tenitenenina fotsiny
fa misy ny paikady entina anatanterahana an'izany zay resaka hoe polisy munisipaly izay, satria raha vahoaka an'Antananarivo anie mifamezivezy eto, tsy hoe mipetraka eto fotsiny fa ny avy any amin'ny faritra manodidina tompoko dia maro no mampiasa an'izany antsoina hoe Antananarivo zany, dia amatapitrisany efa mihoatra ny any amin'ny tena efatra tapitrisa, satria raha tany amin'ny 10 taona laza no hoe 3 tapitrisa no famoivo eto efa manafisafo amin'ny 4 tapitrisa. Olona matapitrisa no eto Antananarivo renivohitra ka raha tsy mipetraka tsara ny paikady amin'ny fametrahana fandriampahalemana dia tsisy raharaha vanina eto. Ka ny polisy munisipaly zany dia anisan'ny tafiditra tsara mihitsy ao anatin'ny vinanasan'ny kandida Ravalomanana Tojo ny fampivelarana sy ny fanatsarana azy. Tamin'ny andron'ny neny lalao Ravalomanana zao betsaka mihitsy ny fampiofanana hoentiny avy any ivelany, tonga teto ny kanadianina, tonga teto ny reunione mitondra ny traikefa izany dia ao anatin'izany ny hoe misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana izany. Resaka polisy munisipal isika, fa miresaka ihany koa isika ny ao anivon'ny famonjy-voana, ny pompeo tsy azo jerena fotsiny koa satria ity mirehatra tsy misy lasaka ny rano ry sisa voafoaka ao anatina fandriampahalemana daholo zany rehetrarehetra izany dia ataontsika hoe tsy misy azo amaivanina mihitsy. Fa ny tena anisan'ny zava-dehibe ihany koa amin'ny avinana asan'ny kandida Ravalomanana Tojo amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana io dia izao ny fiaraha-miasa eny ifotony mihitsy any amin'ny fokotany kary teo izy isika ny fokon'olona, satria ireo no tompon'ny fandriampahalemana menga avy any amin'ny fotony. Tena zava-dehibe io ary jerentsika dia ny hoe zava-dehibe ny fampisiana andromaso eny anivon'ny fokon'olona eny, any anivon'ny fokotany. Zava-dehibe ny fampisiana an'izany hoe andromaso zany, hoezahana mafy dia mafy mihitsy hoe mba hifantaran'ny olona any anatin'ny fokotany rehetrarehetra any. Fantatra hoe misy vahiny tonga, fantatra mipapetrahana olon-dratsy sisa dia ampandraisina anjara ilay fokon'olona. Zava-dehibe zay zava-dehibe zay satria rehefa fantatra ilay fokon'olona hoe misy andraikiny ao dia saro-piaro izy amin'ny fokotany misy azy. Tena ao anatin'ny vinam-pandriampahalemana hoentin'ny kandida Ravalomanana Tojo mihitsy izany. Ary any amin'ny kartenisy antsika any misy an'ireo tanora izay tsy manao ininona le ataontsika hoe midonana am-poana, mialatsiny amin'ny fitenenana fa zay moa malaza azy azo atao tsara mihitsy mijery an'izy ireny miara-iasa ao anivon'ny commune zany sy ny eny anivon'ny fokotany, satria tsy manan-katao sy ny sisa, mety afaka ataony hoe manan-karama sy ny sisa ao anatin'ilay andromaso dia fampiaro satria samy tompona andraikitra ny eny anivon'ny fokotany. Zany tena anisany hoe zava-dehibe amin'izany hoe vinona fandriampahalemana, vinam-piarahamonina, vinan'asa ametrahana ny fandriampahalemana maharitra eto amin'ity Antananarivo ity. Miainga any amin'ny fokotany io dia mandeha eo ny rafitra ihany koa ny commune, ny mpitandro filaminana, ny polisy munisipaly, ny sampana isan-karazany pompier sy ny sisa miara-miasa zany rehetrarehetra zany dia azontsika ny fandriampahalemana mipetraka tsara eto amin'ity Antananarivo ity. Raha resaka hoe sito mahery zany efa ohatran'ny efa rano fisotro isan'andro amin'izao fotoana izao raha ny eto Antananarivo. Raha mamandalo kely sika any amin'ny tombon'ny polisy eto Antananarivo eto, firy ny fitarainanao amin'ny hoe very telefônina, nisy ny sitona ny telefôninay teny Anjanahary, nisy ny sitona ny tany amin'ny mitondra fiara dia nisy voasitona sy ny sisa ny poketra. Firy ny olona very passeport eto ny vahiny miapanapana very passeport eto amin'ity Antananarivo ity dia mahititsika rehefa misy vahiny ohatra vazana ohatra zany mandeha Analakely ny vehivavy filona mafy mihitsy le poketra atao eto ananety satria matahotra ny voentaka zany le Antananarivo. Ka rehefa tonga eo Tojo Ravalomanana apetraka ny fandriampahalemana maharitra, zay no tena antoka anankiray ihany koa ny tena fampandrosoana. Tsy maintsy nirasany zay satria tena goavana be. Eny ary ankoatran'izay moa zany rehefa nitenenina teny am-piandohana teny dia mandray ampisehatra isika eto amin'ny miara-manonja
Andriamatoa Nirina Ramiatamaefa, candidat ben'ny tanàna izy atolotry ny tiako Madagasikara ao amin'ny commune Kadikely Ilafy. Mialohan'ny tena niraisantsika azy dia aloha alefantsika ity tsika famantarana azy ity dia avy eo izy miresaka amintsika mianakavy momba n'izay fifidianana ben'ny tanàna izay izy moa dia larana faharoa zany ao Kadikely Ilafy ao. Ndao ary. Rivahoakana Kadikely Ilafy numéro 2. Rivahoakana Kadikely andao iaraka anambatany ero mba ho tena fitaratra tao hividy any Nirina fa izy manana vine ka mendrika zanaky dada vahoaka mahere zanaky dada vahoaka tsy very io tambatra tsy mizarazara anova ny tantara taranaka ny afara fidy hoe Nirina ny atsika numéro 2 Nirina ny atsika numéro 2 iko ny tanànako izy no toanako ka vidiko Izamono tsy nalale, izamono tsy nandre Karambola fampandrosoana dia i Nirina ny lakile Mavita azy ho any anaye, tsotsotra fa milaye Anaso ny vahoake Zanaky dada vahoaka mahere Zanaky dada vahoaka tsy very io tambatra tsy mizarazara anova ny tantara taranaka ny afara fidy hoe Nirina ny atsika numéro 2 Nirina ny atsika numéro 2 iko ny tanànako izy no toanako ka vidiko fidy hoe Nirina ny atsika numéro 2 Nirina ny atsika numéro 2 iko ny tanànako izy no toanako ka vidiko aza miala amin'ny zanaky dada hoe olom-baovao ny atsika sady azo antoka efa nirahana lalanga eo fa Nirina dia olona mendrika amerina miasana Kadikely utafita fa tsy mba ho rendrika Nirina ihany ny anay io amin'ny meselemera amilay andao izy ataotsika be ny tanàna amin'izay eo mba mandroso be ny tanàna yo 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 numéro 2 ny atsika numéro 2 ny atsika da ho fidine fidy hoe Nirina ny atsika numéro 2 Nirina ny atsika numéro 2 iko ny tanànako izy no toanako ka vidiko fidy hoe Nirina ny atsika numéro 2 Nirina ny atsika numéro 2 iko ny tanànako izy no toanako ka vidiko fidio Nirina Ramiatamaefa larana faharoa amin'ny vileta tokana be ny tanànana Kadikely Ilafy natolotry dada toana amin'ny firaisakina mahay malala ary mahavita miasa miaraka ny fahombiazana iny ary famantarana iny fa ny vatantenany misy ny eto Andriamatoa Nirina Ramiatamaefa candidat ben'ny tanàna izay atolotry ny tiako Madagasikara amin'ny commune Kadikely Ilafy. Faly miarabanao tompoko. Miarabanao namanarina. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana MBS ary miaraba manokana ny vahoakana Kadikely Ilafy. Iny ary tonga dia hiditra amin'ny votoatantsika aloha faritana kely le antsoina hoe commune Kadikely Ilafy resaka géographie tsotsotra fotsy satria fahalalany maro azy tena midadasika ihany izy io. Eny tompoko. Commune Kadikely Ilafy dia faritra midadasika tokoa satria manodidina ny 430 kilometatra toratra eo izy zany. Izy moa tsy dia lavitra fa 4 kilometatra raha tena hoe miala ny renivohitra no misy azy amin'ny lalana mena avaratra mahazo ny lalam-pirenena fahatelo iny.
Ty atsimo izy zany de mifanila amin'ny Antananarivo renivohitra satria eo amin'ny faritra Andronony be iny no farany ny any farany avaratra izy de eo Sabosinamehana. Ny aty Atsinanana moa zany de Feferana iny no faritra farany any aty andrefana de any Belanitra zay mifanakaiky kokoa amin'ny boriboritany fahenina sy ny Anteroka iny. Ny commune Ankadikely lafy de misy eo amin'ny mponina 8,000 eo eo manodidididina eo zany zay mirafitra ao anatina fokontany 8 ambin'ny 10 tompoko. Mazava zay. Ianao moa zany tondra ny vinanasa mba androtsahan'ny olona ny vato numéro 2 larina faharoa rehefa tonga amin'ny fifidianana fa ny zavatra hita Andriamatoa Nirina raha miada mahefa de izao manantenanao aloha ny olona amin'ny resaka tontolo fahadiovana satria raha mandendeny zay tena tsisy WC publika mihitsy le tsy Ankadikely ihany fa aty Ambotra Raba de rehefa poritra ny olona de tairiny eny amin'ny sisisiny eny sasany eny amin'ny mbody fasany eny manao ny ataony ahoana zay rehefa tena mba tonga eo satria tena manantena an'izay ny vahoaka hoe mba vaao le olana. Marina tokoa zany namanarina tao anatin'izay fotoana lavalava nanaovana ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana zay de maro ny fidinana ifotony natao tao anatin'ireo fokontany 8 ambin'ny 10 mandrafitra ny commune. Ary isan'ny zavatra nitarainan'ny olona sy mba etaetany zany zay hoe resaka fahadiovana zay. Eto moa zany somary mizara roa ihany io resaka fahadiovana io zany hoe marina le resahanao zay amin'ny fahadiovana amin'ny maha-olombelona fa eo ihany koa fahadiovana amin'ny resaka fako. Io zany misy fomba anankiroa eritreretantsika satria isany mandrafitra ny vina lehibe ao anatin'ny vina fampandrosoana hoentin'ny larana faharoa ireo zavatra ireo. Resaka momba ny fako aloha mialoha ngambany hoe fitantanana fako io zany dia isan'ny fanamby iray lehibe rehefa tafapetraka amin'ny fitantanana ny commune ny tena sy ireo ekipa dia ny tantana zany fako zany mba aradrariny sy tena hoe fitantanana madio satria zany isan'ny hita teo amin'ny fitantanana teo aloha zay fitantanana fako zay fa somary tsy any amin'ny tokony ho izy zany na eo amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny na eo amin'le hoe maharadrariny azy mba any amin'ny toerana tena voatokana no asiana ny fako mba any amin'ny tena hoe toerana ahafahana manamora ny fahandrofana sy ny fanadiovana le tanàna hipetrahan'le izy mihitsiny zany. Ka zay ny vina anankiray ao anatina hoe foezaka fa ny lavitresaka moa zany momba ny fako dia efa manana paikady programan'asa hoentina manatanteraka an'izay ny tena satria io fako io dia azahoana zavatra maromaro ihany azo hoentina miatrika ny fanatsarana sy ny fampivoarana ny tanàna amin'ny ankapobeny. Faharoa manarak'izay le fahadiovana anankiray ndrasantsika dia marina tokoa ny resaka ao fa isan'ny tarainan'ny olona dia ny tsy fananana an'ireny toeram-pidiovana na toeram-pivoahana ireny. Isan'ny ezaka anankiray ho ataontsika avy Andohany raharaha rehefa mitantana ny commune fananganana fotodrafitraka tahaka izany satria ny tena mipakatanteraka ny vahoaka. Ary eto dia isaorana manokana fa efa misy ny olona vonona hiaray asa ireo mpiara-miombonantoka sy malala-tanana ahafahana manatanteraka an'izay arak'izay tena lahara-pahamehana isaky ny fokontany tsirairay avy toa. Zay ny anankiray koa no ety am-panomboana tenenin'ny olona zany vao na eny ny olona hoe ianao no hiakatra eto amin'ny miara-monja dia hoe mba resao ao afaka manome toko ve ianao Andriamatoa Nirina candidat ben'ny tanàna tolotra ny team ao Ankadikely lafy fa rehefa ianao ny tonga eo dia angarahara ny fitantanana. Zava-misy mantsy amin'izao fotoana izao dia hoe misy fahatarana ny karaha-mampiasa ny commune tena mitaraina ny mpiasa dia rehefa ianao ny eo afaka manome tokony ny mpiasa fa ianao fa tena mandeha mirindra tsara. Marina tokoa zany namanarina isan'ny feoeno tonga dia ampotsofin'ny tena moa na mialohan'ny firitsahan'ny fidinana amin'izao vanim-potoana izao zay resaka anankiray resahanao izay. Ny tena dia olom-baovao natoky ny antokotiko Madagasikara miara-miasa amina olom-baovao maromaro vitsivitsy ihany koa satria tsy afenina fa ireo hiara asan'ny tena dia efa misy ireo efa manantraikefa zay vonona sy mitovy fomba fijery dia niraisina hiara asa ihany koa. Na izany ary nefa amin'ny maha olom-baovao dia ezaka hitondra fomba fijery vaovao, fomba fiasa vaovao. Ka eto zany dia tokony nomena ny vahoaka Ankadikely fa raha ny habe sy ny potentialité moa mialatsiny amin'ny teny vahiny ny commune Ankadikely dia tokony tsy hanana an'izany olana amina resaka karama na zavatra kipitsopitso mifandraika amin'ny vantana na ankolaka amin'ny resaka momba ny mpiasa zany. Nisy ambom-bava mihitsy ary atao tamin'ny resaka arabola. Marina mihitsy zany nanana ambom-bava zay moa le tsy fahaiza mitantana ao anatiny eo ihany koa moa mety ho antony maro samihafa zay mbola tsy fantatritsika teto fa
ngamba oriana kely mitatsika ena ny tena fototra izay fa ny tena hifotorana aloha miezaka mandresy lahatra ny vahoaka amin'izay le vina fampandrosoana ao anatin'ny mangarahara sy ny fitantanana madio izay. Ianao moa mbola hitondra ny vina mpampandrosoana hoentinao zany fa izay nampitain'ny olona ty amiko ny tonga dia hoe ahoana ny resaka fandriam-pahalemana, misy brigade ny zandary kadikely nefa rehefa misy an'ireny azan'zio lahy reny raha vao totonina foana kadikely ahoana ny fandeha rehefa hainao ny ao. Eny tompoko, marina tokoa le izy ary io mifandraika amin'ny resaka fandriam-pahalemana izay tao anatin'ny proclamation-n'ny candidat Tojo Ravalomanana resahanao teo ihany. Tsy an'ny commune rery le izy, tsy an'ny brigade rery le izy, fa izana zany ny fanometanana ao anatiny. Izana manokana ny fampitaovana izay mety ilainy ny tobiny zandary izay efa misy. Raha misy ihany koa moa ny hevitra ahafahana mba manaparitaka an'izany manakaikaiky vahoaka koa. Fa ny tena antony anankiray koa ao anatin'le tsy fandriam-pahalemana dia le hazavana zay aloha. Iny zany mba isany ao anatin'ny drafitr'asa mba ezaky ny hanazava farak'izay tratra ireo faritra 80 izay mbola tsy misitraka an'izany amin'izao fotoana izao. Satria ireny tao anatin'le fidinana rehetra izay natao dia isan'ny tarainan'ny olona izay resaka aizina zay zany, iny miteraka tsy fandriam-pahalemana. Manampy an'izay moa le efa hoe maro ny tanora tsy hanasa dia lasa mitatra any amin'ny zavatra tsy tokony alehany. Afaka metoky ny vahoaka anakadikely ianao zany satria fandresen-dahatra zao propagande zao mba hivahany zany olana izany fa olana maritra ny tena tadiavina. Eny tompoko, ia. Ary hoe tena mampiavaka ny team mihitsy zay hoe vao candidat ny team dia efa azo antoka hoe mahatateraka. Zay aloha no toko mena vahoaka zany fa matoa zany ny tena nosafidiana ao anatin'ilay candidat hitondra n'ilay sainan'ny antoko-tiako Madagasikara dia efa nisy fandinihana lalina tao ary nisy ihany koa nefa fandresen-dahatra fa vonona hitondra dia tena anjara biriky rehetra mba hoentina manatsara ho any amin'ny tsaratsara kokoa ny fari-piainana sy ny fotom-pivelomana sy ny fiarin'ny mponina ao anatin'ny commune kadikely lafy mihitsy. Ka isan'izay izay fandriam-pahalemana resantsika izay. Ankoatran'izay inona koa ny tena vina mpiara-moninao zany, vina an'asa ho apetraka ampandrosoana kadikely? Eny tompoko, isan'ny fitaraina sy etaeta eno nandritra ny fidinana natao dia ny momba ny asan'ny commune amin'ny ankapobeny mihitsy. Satria maro no mitaraina. Ny commune kadikely moa zany raha mpangona tokana dia maro ny tantsaha mpamboly sy mpiompy. Ary rehefa tena manao an'izay asan'ny raharaham-panjakana izay manatona ny commune dia somary ankilabao, somary voahilikilika. Fa namba iray zany mapetraka rehefa mitantana ny commune ny tenanay dia ny hoe ho hatsaraina sy hamoraina fikarakarana izay nytota taratasy tokony hisitrahan'ny vahoaka rehetra eo anivon'ny commune. Io dia zahana koa ny tarany io hatrany amin'ny fokotany tsirairay avy. Zay aloha zany momba ny resaka commune mivantana iny. Fa ny aizana anaty izany arany araka ny teneniko teo maro tantsahan'ny commune dia ny fiarikaren'ireo mpamboly sy mpiompy ireo dia ho jerena manokana. Na eo amin'ny fitantanana ny rano zany, fampidirany rano amin'ny lakan'ny rano na ny fitadiavana ny tosika ho an'ny masomboly sy ny zezika. Misy ihany koa ny eritreritra hanome fampiofanana ho an'ireo tantsaha ireo. Eny moa zany zavatra hita dia matetika mitovy ny zavatra vokarina. Ny eritreritra ny tena rehefa mba mitantana ny commune zany dia ny ampahisy an'le hoe famokarana maro karazana ohatra zany. Dia mba hanjaran'ny commune indray rehefa avy eo no miezaka manampy an'ireo tantsaha ireo amin'izay mety ho lalam-barotra. Ao anatin'ny commune dia maro ny zone franche, maro ny orinasa. Reny manao cantine amin'ny ankapobeny. Mba miezaka ny commune rehefa amin'ny fitantanana izay mba hanao fampirarana mba ny vokatra ireo tantsaha ireo ihany no vidin'ireny orinasa maro ireny ohatra. Azo atao tsara mihitsy le mampandroso ary zay moa no tena mampiavaka ny candidat atotry ny tiako Madagasikara. Tsy ho an'ny commune kadikely ihany fa izay commune rehetra eto Madagasikara ka misy candidat be ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara dia tena izay hoe miasa miaraka izay dia azahoana fahombiazana ilay izy. Resaka fitaterana Andriamatoa tonga dia ataoko hoe be ny tanàna ianao futur be ny tanàna. Resaka fitaterana misy fitarainana be ihany koa kadikely ny ankamaroan'ny olona mankaty Antananarivo sy ny sisa no fampanantenana hoentinao zany sy mivinanasanao momba an'io. Momba ny fitaterana manokana dia tsy dia mifanalavitra amin'ny lalana ihany koa izy io. Ezahana ny hanatsara an'ireo le atao hoe lalana mampifandray fokotany mandrafitra ny commune. Fa na izany arany ezahana ihany koa ny ara-asa akaiky amin'ireo coopérative-na fitaterana efa misy eo amin'ny commune ireo mba ahitana an'izay le hoe fampivoarana mirindra sy miaraka izay mira lenta ho an'ilay vahoaka. Na eo amin'ny
fitaovana ampiasaina na eo amin'le lalana araka an'le sahako teo na amin'le hoe tolotra amin'ny ankapobeny omena mihitsy dia isany efa misy moa na manao anatin'ireo zany mifampiresaka matetika any amin'ny tena mino fa rehefa tena tafapetraka tsika irosany amin'ny tsaratsara kokoa zay fampiresahana sy fifanomezan-tanana zay. Resaka sosialy fahasalamana mponina ny fianaran'ny ankizy maro ihany mitaraina io moa zany tsy hoe eo aminareo rery fa kominina maro rehefa tonga eo ianao inona vinanasa isan'ny programa fototra izy ireny ho an'ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Ny fotodrafitrasa zao ny efa tena hita ho an'ny fampianarana manokana ohatra fa nahazo taona daholo ny ankamaroany. Io zany isy ezaka anankiray ho ataon'ny commune mba ahafahana manavao manatsara mba hampisy an'izay le tontolo mirindra zay ao anatin'ny fanabeazana. Dia mifandraika amin'izay koa ny resaka fahasalamana ho an'ireny sy ny zaza ireo ray aman-dreny satria ny commune Katikely lafy dia atao hoe maro tanora fa mbola misy ray aman-dreny maro ihany koa dia tokony hisitraka ny farafahakeliny zay hoe tokony ho izy ao anatin'ny fitsaboana zay. Dia isy ny drafitrasa apetraka zany ireny moa rehefa tena tafapetraka ny tena fitantanana dia ezahana ny fanatona amin'ireo ambaratonga rehetra zay tena mifandraika amin'ny vantana ao anatin'izay sehatra zay. Raha misy ny marary tapika ahoana ny ambulansa sy ny sisa isan'ny nanana an'izany isan'ny nanana an'izany ny commune teo aloha teo. Ankehitriny moa zany mbola tsy tena nahita maso mbola mihodina ve izy mbola afaka mandeha ampiasaina tsara fa rehefa ianao lasa be ny tanana rehefa tafapetraka eo amin'ny toerantsika dia ezahana no ifampiraraha sy ifampiresaka amin'ireo ilay mpiara-miombonatoka satria isan'ny zava-dehibe raha ho an'ny commune ohatrana Katikely io fananana an'ireo ilay orinasa maro sy ilay mpiara-miombonatoka zay afaka mifanampy ao anatin'izay ilay hoe fampandrosoana mirindra zay. Ny resaka fotodrafitrasa inona ny fampanantenana hoentinao ny ao anatina vinana aza ohatra hoe resaka todrano kely, resaka tetezana kely, resaka any le fiainam-bahoaka ny anatinaty fokontany rehetrarehetra any ahoana ny vinanasa amin'izay entoko momba ny vinanasa ny fotodrafitrasa amin'ny ankapobeny araka ny voalazako teo misy fokontany maromaro mandrafitra ny commune zay tena hoe tontolo ambanivohitra. Ho an'ny resaka fambolena sy fiompiana fotsiny aloha efa sady vina le izy no efa nisy asa natomboka ihany teo raha tsy resaka momba ny hoe fanamorana fidiran'ny rano tao anatin'ireo ilay tanimbary manondraka fokontany midadasika eo amin'ny mandrafitra ny commune io fa iny dia ezahana ihany koa iarahana miasa akaiky amin'ny solombavambahoaka voafito avaratra any moa zay hoe ahoana mba ahafahan'le tantsaha hisitraka marina an'le rano ara-jarana satria ny rano miditra tonga eny aminay dia miainga avy aty atsimo aty zany dia mba ezahana ny fitantanana an'iny mba mirindra tsara mba hisitraka an'izay. Ny tanjona zany amin'ny herintaona mba tsy hanana fijaliana ara-drano ohatra iny tanimbary atsimo avaratra andrefan'ny commune Katikely iny. Momba ny aty amin'ny tampon-tanàna indray dia nisy ny fampiresahana amin'ireo le mpivarotra sy ny mpivarotra moa zany ny ohatran'ny eo Katikely manokana hoe mpivarotra legioma, misy mpivarotra voankazo sy ny rehetrarehetra ezahana ny jery fananganana fotodrafitrasa anankiray lehibe mba ahafahana manangona amina toerana anankiray zay filana ilain'ny mponina eo manodidina. Dia iny no ezahana ihany koa mamparitaka amin'ireo fokontany zay tena hoe mbola tena tsy ahitana sy tsy misitraka an'izay le fotodrafitrasa mba tena ilaina sy manakaiky ary mahavaly ny filan'ny vahoaka zay. Manaona ny tontolon'ny tanora be tanora Katikely dia ahoana ny mba kianja hita ihany moa kianjana Katikely io fa le tanora tena maro fitaizana ny fanabeazana izay tontolon'ny tanora zay rehefa ianao lasa be ny tanàna ahoana ny vinanasanao momba an'io? Eny tompoko ny kianja dia nanana tokoa Katikely isan'ny kianja Ambatsara izy tao anatin'ny distrika. Ankehitriny moa zany tsisy ny fikarakarana tsy ampy ny fikojakojana dia izao iarahantsika mahita io moa zany ny toerana misy azy ankehitriny. Ny fanatsarana nefa misy dia ho ezahana ho atao laharam-pahamehana fa na izany azany hiezaka ihany koa ny jery ho amin'ireo le fokontany manodidina izay isan'ny tena hoe feno tanora mpanao fanatanjahantena ny amaly izay tena filana aingana sy le hoe mahavaly an'izay tena hoe zavatra andrasan'ireo le tanora ireo. Mety tsy ho vita ndray mandeha le izy fa ho atao viana antonony na ny lavitresaka mba ho tena zavatra maharitra no hipetraka amin'ilay tanora. Fanontaniana anankiray ihany koa moa ty raisan'ny commune maro
manodidina n'Antananarivo ny resaka hafanana tany. Aza inona ny vianao zany amin'io resaka io misy fivarotana tany sy ny sisa dia sy ohatran'izany fampanofana tany, tanimbary isan-karazany dia inona mba eritreritrao zany rehefa ianao ny lazaben'ny tanàna mba ampirindra tsara amin'io sehatra io. Ia, momba ny fananantany tokoa dia isan'ny hitarainan'ilay mponina nandritran'ilay fidinana fotony natao reny. Ezahana ny hamaritra aloha araky ny tokony ho izy sy araky ny lalàna ihany koa, satria marina fa mety hoe mipetraka amin'ilay toerana ilay olona nanajary izy ohatra na efa nanana fiarinana zavatra natao teo amin'ilay toerana nefa mety hoe tsy ara-drarany tsy araky ny lalàna, dia mba ezahana ny hamotipototra an'ireny tsirairay avy. Fa na izany na tsy izany nefany dia isan'ny atao vaindohan-draharaha nijery akaiky tsy tena hoe araky ny tokony ho izy ny zavatra ohatran'izay. Eny ary ka hiatrika fifidianansika, inona no fanentanana hoentinao ary amin'izay fiatrehana ny fifidianan'izay ho an'ny mpifidy indrindrindrindra sy ho an'ny ekipa rehetrarehetra hampandaniana n'Andriamatoa ny Irina Ramiadamahefa ho lasa ben'ny tanàna ny commune Katikely numéro 2 tolotry ny tiako Madagasikara. Eny tompoko, ho avy tokoa ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 11 Desambra dia manararoatra mitodika manokana amin'ny vahoakana Katikely lafa ny tenako hoe zoa sady adidy ilay mifidy, dia manentana antsika tsirairay avy mba hanatanteraka an'izany adidy izany. Na izany na tsy izany nefany mila tonga maro isika mifidy ny laharana faharoa numéro 2 anaty bulletin tokana ho ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina tamin'ny commune Katikely lafy. Na izy ilaina ihany koa nefany ny fametanana eo amin'ny fiarovana an'izay safidy izay, satria tokoa tsy kely lalana ny ratsy ary aloha raha malina aza ny azo tokana, dia izay no ifanentanana amintsika tsirairay avy ho tonga maro ifidy ny laharana faharoa ary rehefa vita ny fifidianana dia mba hiaro an'izay safidy izay. Eny ary isaorantsika Andriamatoa ny Irina Ramiadamahefa izay sehatra teto amin'ny miara-manonja, ilaitsika ny mahafantatra an'izany satria propagande ity ary ho an'ny commune Katikely lafy dia miandrandra izany hoe fanovana izany toy ny commune rehetra commune Katikely lafy miandrandra fampandrosoana ka ny candidat tolotry ny tiako Madagasikara ny Irina Ramiadamahefa no hitan'ny rehetra fa vita. Maro ny mpifaninana samy laza izay lazainy ihany fifaninanana moa io fandresen-dahatra io fa dia izy zany no hita hoe mendrika hipetraka amin'izany toeran'ny ben'ny tanàna Katikely lafy zany misaotra anao tompoko. Mitoy ihany ny fandarantsika dia handray ny mpisehatra manaraka zany isika, tsy iza moa zany fa namantsika Manuela. Izany tsy mahafantatra ny Manuela raha mbola hoe tolona teo anivon'ny tiako Madagasikara, tolona ampandrosoana sy hanatsarana ny Madagasikara ray manontolo mihitsy, ary izay le hoe fientanam-po ao anatina tolona izay dia tsy nampirimo Manuela fotsiny any amin'ny any an-trano any, fa tena hoe handray anjara izy, mandray anjara amin'ny fandraisana andraikitra candidat mpanolontsaina ny tanàna izy eto Antananarivo renivohitra. Eo moa zany izy ilaza hoe ao amin'ny boriboritany ina fa dia fantatra aloha ny fahalalantsika azy dia candidat mpanolontsaina ny tanàna ny Manuela, ary manohana tsisy fepetra ny candidat Ravalomanana Tojo numéro 4 amin'izay hoe fifidianana ben'ny tanàna izay. Ben'ny tanàna sy mpanolontsaina vary sy rano ireo tompoko tsy afaka misaraka. Faly miarabanao Andriamatoa Manuela, tonga eto amin'ny miara-mononja indray. Faly miarabantsika rehetra ary faly miaraban'ny vahoaka ny Antananarivo rehetra akory aby. Eny tompoko. Ny fanontaniana voalohany apetraka amin'Andriamatoa Manuela dia hoe eto Antananarivo anao milatsaka mpanolontsaina ny tanàna, tsy maintsy apetraka izay satria izay ny tena mampiavaka anao zany, fa anao dia fa ny faritra atsimo fa hitondra ny anjara biriky eto Antananarivo renivohitra anohana tsisy fepetra ny candidat Ravalomanana Tojo. Inona ny azonao ambara? Ya, misaotra indrindra amin'ny fanontaniana. Tena eto Antananarivo marina no boriboritany fahadimy, boriboritany fahadimy mpanolontsaina ny tanàna ny Antananarivo.
mafy loatra fanenjena ny président Marc Ravalomanana. Zay anisany nanalana azy teo fa hoe tsy tia anay avy any amin'ny faritra. Kanefa zahay any amin'ny faritra ny tena nahazo tombony indrindra tamin'izy nitondra. Zany a. Fa Antananarivo navelany dia naongany Antananarivo izy. Zay proof fa tsy manavakavaka Ravalomanana président. Ary tsy manavakavaka koa ty Antananarivo ty satria ity no renivohitra itsika. Ka raha ity ny potika maloto tsisy lana azy dia any aminay ihany koa vita ny ataony. Dia misaotra indrindra Jesosy hitay azy ho velona hatramin'ny farany 20 taona hody vao moly. Ka io Ravalomanana Tojo ianao milatsaka mpanolotsaina ny tanàna boriboritany 5 inona ny azo ambara? Ny azoko ambara dia hanolotsaina marina satria potika Antananarivo. Hanolotsaina tena Tena hanolotsaina amin'ny fo. Tsy voavidim-bola. Tsy voavidy zava-dehibe zay. Nitarika teo Magro 5 taona. Hitako teo foana. Teo foana. Tsy voavidim-bola manela. Mitady any Ravalomanana miverina dia misy Ravalomanana zao hiverina hitondra ny tanàna. Ianao fa misy nikitikitika amin'ny resaka vola. Misy natany tsy afa nomena vola. Ay. Za tsy nety. Dia nantahina hoe inona kay nomeny Ravalomanana anao? Na 1 franc za tsy nomeny. Zany hoe tsy fantany Ravalomanana zany. Fa tsy fitondrana nentiny. Ny zavatra nataony tena nampandrosa, na zavatra nataonao tany amin'ny faritra nandeha daholo. Fa raha voniala izy dia zay vita. Dia tonga eto misaotra azy nanao ahy conseil tsara miaraka amin'ny Tojo dia hanolotsaina. Ny voalohany indrindra hanolorako saina ny Ravalomanana Tojo dia tsotra. Tsy maintsy averina famafana lalana eto Antananarivo maraina be. Tsy maintsy maloto any Antananarivo. Enao efa reraka tsy sina tratra ny fiainana miasatra avy any an-tranano sahirana mivoaka ny tanàna anao mbola maloto koa ny lalana. Mba tsara vao mivoaka anao zany misy tamin'eny mantsy nisan'izay. Amin'ny efatra sasany amin'ny efatra sasany fa misy mpamafa lalana mivoaka anao amin'ny 7 efa madio daholo ny tanàna dia mba miramirana ny saina. Atao anaty vinany mihitsy zay. Anaty vina zany fitantanana tanàna madio. Izy anie manana vina. Président Marc Ravalomanana lasaka filoham-pirenena manana map plus. Mino fa misy map plus communal any. Manana zany, mipetraka tsara zany. Ary azo antoka fa vita. Azo antoka zay tsy manao ino ty fampanantenana fa vita. Atao tsara. Ny olana Antananarivo anie tsotra. Maloto ny tanàna, ratsy fitantanana ny tanàna. Jiro tapaka, rano tsisy, tanàna maloto. Ny kanala reo anie tokony diovina dia esorina ny tany ao anatiny ao mba ho lalina le izy satria mitototry ny tany dia ety ambony dia tonga dia tondra drano. Tsy sarotra manao an'io. Diovina ny tanàna. Nisy trano ny sisiny eny reny alaina tsara daholo. Projet tamin'ny eny produit reo. Projet tamin'ny eny zany lalakely zany. Tohizana zay tsara, zay ratsy esorina. Zay ihany. Zay ny fitantanana. Ho an'ny 5e arrondissement sy manokana maninona Manuela moa no any zany. Eny mipetraka. Satria mba mety hoe mangetaeta hoe nanina ny Manuela tsy mba taty aminay. Eny mipetraka eny amin'ny 5e arrondissement ary eny koa farany be mpifidy indrindra. Zay indrindra. Any aminay koa misy député anankiray fa tsy manina avy io. Pralahy io dia manao propagande tsara. Za dia manao propagande any arrondissement N. Satria miantso. Ny kabara tamin'ny Sabosy dia sahirana daholo zareo. Ary misy nanontany ana tena nataony Ravalomanana conseil marina ve anao? Hoy zahay petraka eto re. Tena ao dia mifidy any aleo fa hifidy zay nataony. Fidy eo larana fa efatra. Marina eo misy rangahy zay teny tany Tamatavy. Ray, zanaka, fanahy. Tsy ampy iny tsy maintsy misy amenina. Efatra zany. Ray, zanaka, fanahy masina. Nisy rangahy anankiray teny tany Toamasina. Ray, zanaka, fanahy masina. Fa tsy ampy iny tsy heno iny raha tsisy amenina. Dikan'izay efatra. Ray, zanaka, fanahy masina, amen. 4 zany ny fidio. Mba tsy hanenenanao. Amen, alleluia. Amen. Zay iaka eny ary fa ianao tonga eto amin'ny miara-mononjy io avy nandehandeha tany nareo. Avy nanao propagandy matantarao kely aloha ato miainga amin'le. Zahay tena manao propagandy miditra anaty tanàna tany amin'ny 5e tany Anjanahary be dia be le Anjanahary misy efatra Dozo sisa dia ny olona mitaraina maloto ny tanàna dalina tsisy zahay vonona tena hamerina miverena. Zay ny antsoko rehetra tany hoe andao hifidy ampy zay
mbola tsy leo ihany ve maharary any Antananarivo e. Za zao niakatra ty amin'ny villa avy any Antsimo fa hoe hiala tany aminay fa tany milevon-drano loza amina tambo hoy izy président zay hoe lozy ty vo maika tany milevon-drano koa Antananarivo ankehitriny tsisy tao anatiny 420 taona zao manjoany Antananarivo zao fa inona mahazo any Antananarivo ty re olona tsy fomba ny Antananarivo zany tsy miteny zany tsy fomba ny Antananarivo zany manaiky zavatra tsy mety zany fa inona mahazo antsika eto efa miteny reny ny eveka mafy ane teny eveka eny tena mafy mbola misy samy teny ihany ve fa mandroso zao tsy haiko miaina tsara atsika eto fa mitaonantsika rehetra aho eto Antananarivo eto fidio masahia manova ao anatin'ireo kandida fito reo tojo Ravalomanana efa tojo vahaolana zao Antananarivo tojo any Ravalomanana de safidio izy laharana efatra ao daholo zay rehetra ao tsy maintsy mandeha mifidy ho an'le rangahy tamy Zomana mory olona tao amin'izay maika iny de misaotra anao efa lehibe anao nakanarana tao anao nakanaram-pivarotra anao atao inona anamboarana dispyfidianana ve anamboarana ordonnance any amin'ny tribunal efa fantatra daholo ianareo karamainy zareo hoe amroa ohatra ataoko ohatra ty so de mitovy anarana any ohatra Rakoto mifidy any amin'ny 67 anao bureau de vote faharoa amy ray ora efa fantatra daholo nareo mba tsy isiany zavatra hafa alay vo mivolana fa betsaka anareo reo betsaka fa miandre Antananarivo mianatra tsy mitovy aminay any amin'ny faritra ny mpitary-posy eto mahay mamaky gazety ny any aminay tsy mahay mamaky taratesa mahay mianatra ny oloeto afaka mandanjalanja tsara ny oloeto mandinika tsara zay ny any antsoko tamy sabotsy iny mazava ndra boka antimoany ndra avaratsy ndra antingana ndra andrefa andao ifiditsika amy 11 Desambra Ravalomanana tojo numéro 4 mazava zay fa zay moa ny tena mampiavaka ny Manuela fa ianao moa any amin'ny boribory tany fadimy fa zao be dia be koa ny olona avy any amin'ny faritra mipetraka eto tsy hoe nareo avy any Antsimo fa misy avy any Tsinanana Andrefana sy ny sisa raha tsy resaka tsy fa hoe Ambohipo 67 sy ny sisa fa mifidy eto Antananarivo reo olona samy malagasy sika mianakavy maniry an'izany hoe Ravalomanana tojo zany manana teny be ianao tena zay ny ataoko le teo hoe Antsimo avaratra Antsinana eny mikaiky antsika iaby aho andeha hifidy matoa tsika niala tany an-tanàna samy malagasy io zay indrindra samy malagasy avadiny sasany mantsy le teniko zay ataoko hoe nakoso volo nangita volo manahaky tato ngitangita tsy manavaky dikan'izay miantso antsika rehetra andeha hifidy tsika eo ndra Ambohipo eny ndra ampasika tia ndra Antsahameva ao ndra 67 ndra itsika maro aisotra eo reo mandehana aloha mifidy raha koa manao tondrondriandro alarobia mandeha mifidy maraina sika satria tsika matoa niala tany amin'ny tanàna ity ny reny votritsika raha ity simba ty tanàna ty tsy misy valany any amintsika any hitady vola ataotsika eto mitay hanana andehanantsika eto de andao aloha hifidy voalohany iny de mikaiky antsika iaby aho andao hifily zay andao hifidy laharana faefatra amin'ny 11 Desambra zao 15 andro sisa sa kelikely kely sisa andro sisa dia mandeha mifidy tsika ovao ampy zay marary Antananarivo marary reny vohitra ty zahay raha avy natoliarany tamy 1984 andeha hianatra ny Tamatavy de Antananarivo rehetra viry devitra jiro zao maty jiro tsisy jiro maizina ny tanàna na elakelatra manao propagande any anaty tanàna zany za miteny foana de varina ny olona izy miteny hoe zahay tsisy bassin nitadiava tokotany de iarahantsika manao tsisy rano de zao nataoko io le anankiray zay tezitra be tary taizo tany Anjanary izy tena mafy teny de zany teny hoe efa zao ve ny fiainana tsy niteny izy fa efa zao ve ny fiainana efa zao ny misy anao de mbola zao ihany zahay tsy miteny hoe tsy anjaran'ny présidentny maire Antananarivo ane mamerina ny rano tsy zay fa anjara manome rano fisotro madio zany hoe mamboatra baolina fontaine fa tsy lavadrano aiko hoe lavadrano zao hoe 192 fokotany eto anao lavadrano 192 fokotany rano maloto tsy zay mandrose zany hoe tsy ritra fa le fitantanana ny rano tsy mety tsy fitanterana azy amin'io vola be mitovy amin'ny any Androy tany Androy tany an'io nisy camion mitatitra io 100 taona teorina
misy camion mitatitra rano eto mitovy amin'ny Androy ny eto Antananarivo. mitovy amin'ny any Androy de tsy tonga saina ve de tsy za azafady de tsy eritreritra sanatria tsy hoe tsy mieritreritra Antananarivo hafahafa ny ety ireo olona de io camion ve mitatitra tsy haina rano madio na rano maloto nefa zareo miteny hoe tsy ampiny rano mandro seza de rano madio ve taterinareo amin'ny camion tsy rano mandro seza tsy ritra fa lay tuyau mitatitra ny rano makao amin'ny rano diovina iny tsy ampy manindro ataonareo montera 220 de ny fanadiovana rano tao ngeza de le simbendrano iny ampina fito raha anankitelo atao 220 de feno rano mahazo rano Antananarivo e arakaraka tsy andefasanao rano anatin'ny tuyau io zay maharafesina azy ngara Joel ny teny misy entreprise any avy any Afrika Atsimo testena fotsiny godon tonga de fantatra hoe atony tuyau ratsy de soloina aiziny zao ohatra fotsiny zany ohatra tamin'ny président Ravalomanana teo nefa nahazo famatsiam-bola eo soloina daholo teo Antananarivo e de naonganareo zay za matoky antojo azafady miteny an'izay zandrilahy fa maire moa zao za tsy manaonao monsieur le maire fa manjary mitovy amin'le raiky nanahy reny fa Andriamatoa ben'ny tanàna Ravalomanana tojo matoky anao aho zao ny teniny sakana ny dadanay de mitsangana ny zanany de ny sakanana marina Ravalomanana maraka tamin'izay nitolona tao Magro nazonao tamma efa niditra tao Majunga de niverina fa itojo nasanody voalohany tamin'ny zanany rehetra matoky anao zandrilahy tantara zany marina zany zany tsenanao teny Ivato zay sigona niady tamin'ny AVC tam'zany AVC sprinter telo mitondraky famaky fa nihemitra zanasika ka mitovy amin'iny matoanao nasaniditra teto tena nalefanay midomoko tomobily de nandeha zay naka ny entana mbola tsy nazo passeport sy ny entana zay naka azy eo zay sigona naterina matoanao nasaniditra teto de mahasa manarina Antananarivo dikan'izay maloto Antananarivo marary Antananarivo areno haingana mitovy amin'ny dadanao teo zay nay ny fidiananay marika Ravalomanana président zay tany afatra ny mera izy vetivety de natao nanosy be vita de io zay lana hoda mera Antananarivo lasa président mety mandroso Madagasikara zay anisany nanohananay azy fa ary zay no itohanako any Ravalomanana hatramin'izao za tsy manao culte de personnalité nareo hoe ifanatisitiany fampandrosoana nataony no itiavako azy de zay mino matoky anao ary le dala gabari sady lava ity zao kely tsy mety fois 4 mitovy amin'ny laharany io tasandiko ty vo mitovy amin'ny azy iny gabany aloha le ry sady lava mino fa voatotronao dolo na ny fako na rano maloto na fampandrosoana vitanao ataovy fa miaraka aminareo mpanolotsaina miaraka aminay mpanolotsaina ovaina zay tsy mihitsy eto seza koa mantsy nisainao mila betsaka ny seza mila betsaka marina zany miantso any Antananarivo rehetra tsy hoe efa lany tojo zay efa lany izy fa zao tsy maintsy mandeha mifidy isika rehetra mba hamaro anisany mpanolotsaina satria ratsiratsy ny eritreritra ny sasany tsy maintsy mandeha mifidy miantso antsika rehetra tao Magro nitolona tao nandritra ny taona ny sininatsika tao de 4 ary fanjifian-javatra koa ngamba izy ty zay mihitsy atao zay tao Magro 4 efa Ravalomanana 8 dikan'io 88% ka 88 ka 88% aza marary sasany fa zay propagande ty de manao propagande eto ataovy tsara miantso antsika tao amin'ny 3e arrondissement nanao député atao laharana faefatra ny toanatsika de miverena mifidy laharana faefatra ndray coïncidence any io atambatra ny vato de tsy miteny manana manao propagande tsika tsy miady zany ary tsika tsy manaratsy zany eo avao eny ary ho asiko resaka kely Manuela ny resaka sosialy fa ato anatin'ny vina oentin'ny Ravalomanana tojo hoe averina ny kit scolaire cantine ny fitaovam-pianarana le nahalalantsika azy hatramin'izay ary samy tamin'ireny moa zany samy misitraka daholo ny Madagasikara ray manontolo tamin'ny andro ny dada président Marc Ravalomanana io ny zanany io ato anaty vinato zay am'izay resaka sosialy zay averina ny kit scolaire fampitaovana ahoana mba fandraisan'ny Manuela zay ny ankizy taranaka tena hoe taranaka mitsinjo taranaka zay ny voalohany indrindra tsy maintsy tsondrovinao aloha ny taranaka tsy maintsy tsondrovinao aloha ny fampianarana
reraka malagasy, reraka sika eto Antananarivo, tsy mandeha misakafo ny zaza, vola tsy misy, vary mialafo, ny fiainana efa tsy hitan'ny ray aman-dreny intsony de mandeha. Misy ary ny ray aman-dreny tsy mahita ny zanany eny, mialao izy, matory ny zanany, mivoaka ao izy, efa matorony koa ny zanany de tsy fakahita izy fa tsy maintsy averina ilay kantiny nataony tsika teo. Vitany eny zao totaloha mino fa eo zay mahatsara ny Ravalomanana tojo ane, manana ny ray aman-dreny efa teo izy, manana ny président Marc Ravalomanana zay tena mahay fifampiresana amin'ny any ivelany. Ary tojo koa nianatra tany, mino aho fa reo niara-nianatra tamin'ny tany États-Unis, tany amin'ilay université tena voalohany fianaran'ny olona lasa président reny de hanampy azy reo, zay matoky tsy etsatseratsiatra ihany. Zahay tsy amaly ny fanenjehana azy, enjeo foana, enjeo foana, aza manompa azy fotsiny, zay tsy amaly. Raha zahay mamaly, manahirana. Za nitarotolona teo Magro za tsy niala teo hatramin'ny farany, fa fantako daholo ny olona teo. Zay milaza azy hoe andao hivoaka teto andeha amin'ny 13 mai, fantako daholo ny olona teo fa zahay tsy mamaly. Apetraka am'izao ihany. Ho anareo zay manenjika azy hoe ity ve atao raharaham-pianakaviana, nireny teo dadany teo de zanany nianatra sa tsy nianatra eto Antananarivo, tany amin'ny firenena matanjaka zay fara matanjaka indrindra, nisan'izany Bill Clinton zany. Fa Bill Clinton président, nilatsaka Hillary Clinton. Nisan'izany George Bush zany, George Bush président reny, président George Bush zany. Fa tsy nahita ny Amerikanina neny teneo ataonareo raharaham-pianakaviana, na io la Frantsa io ary Le Pen zany eny hatra mizafy mitondra azy hatram'izao fanganisa Frantsay teny ataonareo raharaham-pianakaviana ty, natany amin'ny Kabila, natany am'izany Indiran Gadi zany, taranany daholo mitondra, natany am'izany Kennedy zany. Io tsy miraharaha zany fa fampandrosoana. Komba nino io lafa Antananarivo Madagasikara eto mahita raharaham-pianakaviana izy ty mianara zay misy zay. Fidio tojo Ravalomanana laharana fahaefatra, manarina Antananarivo haingana isika, tsy maintsy atao mirehetra jiro zay. Io moa ny teny anao hoe le cantine scolaire atao tablier averina reny, fampianarana tsy maintsy tsindrovintsika volany miditra amin'ny commune fa fitatana anazy ne tsy mety. Eny ary amarantsika Manuel, inona ary no teny hoentinao ho an'ny vahoaka Antananarivo hanamafisana an'izay voalaza sy hiatrehana ny fifidianana eto ampamaranana, anao ny sehatra avy. Saotra nanome fitenenana ny tsy ananatra Antananarivo sanatria miantso an'Antananarivo aho, zaho boaka Toliarany ary avy eto manohana ny Ravalomanana tojo, ary misaotra azy nanaiko hoe miaraka amiko Manuela, miaraka conseillentsika. Zaho avy any lavitra any raha samy malagasy sika, raha didina ny ranao eto Antananarivo ka mavomavo, ka raha didina ny rako ka menamena, de miady sika, tena miala tsika rehetra, fa samy mena daholo ny raha tsika rehetra. Itsika eto tsisy mavomavo zany malagasy, fa na fotsy zay ihany, tsika koleratsika ray, ny endritsika anankiray. Miantso any Antananarivo aho, marary Antananarivo, fa nahoana Antananarivo no tsy miteny ankehitriny? Tsy fomba ny Antananarivo zany manaiky zavatra tsy mety zany, tsy fomba ny eto hoe niazo ninona loatra tsika eto, marina zay, efa reny ny teny ny eveka. Ary zay koa ny antsokany reo olom-bo hosotra reo, misy zavatra tsy mety eto amin'ireny votry Madagasikara ty, roa devolo eto an-tanàna eto, fa betsaka ny zavatra tsy mety eto, fantako zany. Ko miantso any Antananarivo aho, ndra boaka Antimoano aho, ndra boaka Avaratsy, ndra Antignana, na Andrefa, na Nivo eto, andao tsika hifily amin'ny 11 Desambra zao, laharana fahaefatra any. Itsika amin'ny 67 ao, maro tsika ao ampasikeny ataon'olo mahery loha, Andavamambao, Isotry, Ambohipo, mpianatra université, Antsahameva, ny CDA, isika rehetra, isika Antananarivo rehetra eto, andao isika hifidy de andraso tsara ny vato. Na inona ny halabato ataony zareo, na inona zavatra ataony amin'ny mamboatra karapanondro vaovao hoe any amin'ny fantako imprimerie anaovanareo anio karapanondro vaovao io na amboaranareo ordonnance vaovao satria nareo mpitondra fanjakana de mamboatra any ambadika any de miteny amin'ny seni zahay atokany ny lista teo taloha, amboary ny lista vaovao, isian'le ordonnance de hita hoe iza marina eto. Fa zahay mahalala daholo arahanay maso tsara. Tsy maintsy mandeha mifidy. Ny majorité tsy niteny teto Antananarivo betsaka
tsy ny teny mitenena am'izay fa marary ary tanana teny izy am'ty tena mitenena ary rehefa hiteny anareo de fidio larana faefatra raha valy manana todo za ihany vavolana aza mitodika ary aza mieritreritra hoe zao ny ataone zao ny ataone tsy ho mafy teny eto fa mahity hanahirana anareo rehefa miteny tsy mandrosany e zao hoe tsisy na ny asa rehetra tsisy na ny kilina ny sasany ara tsisy ntsony ny antony tsisy fitantanany eto tsisy vazaha miditra eto tsisy zavatra eto tsika tsy ady vola am'ireo a sokatra any aminay aondrany $10,000 ny sokatra ray vary aondrany menaka volamena lasa vy tsika tsy ady vola aminy fa naomeny ray alina anao naomeny 2 alina anao alay vony vola de rehefa ao anatin'izy oloary anao tsisy mahita an'iny jesosy aika avao mahitanao iza no fidinao efa reny ny tenin'ny veka manahirana reny ary mafy be reny teniny reny fa mivavaka tsara sika rehetra mino aho fa tena andeha hifidy sika andray mitoraka ity zao moa ny akanjo nataoko misy sariny tojo de conseil ny ato avy nanao propagandy aho ikabariako daholo ny arrondissement enina rehetra io hiteny andray fitenenana tsara ahay tsy miteny ratsy zany zay za no tezay ny dadanay hendry tsara zay na zahay ary maditra mafana raha fa notezay raha valo manana marika zay de manana fahendrena satria matoky fa tena vita ny raha valo manana tojo ity manarina ny tananarivo ty raha valo manana anankoroa ny hoe 88% manenjika valo amby 20 isanjato isika na 20 ambo isanjato de mipetraka tsara de diovotsika haingana ny tananarivo atao madio tsara mirehitra ny jiro mandrose zany tsy ritra ny rano e fa manina sy tafaka ny randrano fitantanana azy zany tsy mety ialao misy kolera mandozy eto de alao mavelo bevata tahiny jesosy aby eny ary so raha tsika manuela tamin'izay fanazavana sy fanentanan'izay ambava homana ampomy heritreritra fa dia raisitsika ny zavatra nambarany teo de eto ihany keo no mifarana ny miara-manoza teto amin'ny fahitalavitra MBS de mirary soa antsika mianakavy samy ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko